Voalohany aloha zava-dehibe aminay ny miara-miasa ny departemanta rehetra ao anatin'ny gouvernemanta. Zay moa no toromarika omen'ny filohan'ny republika sy ny premier ministrenay hoe tokony miara-miasa ao anatin'ny lalàna tanteraka mihitsy ny fanomezana zony vehivavy izay mampinono nefa mpiasa-panjakana dia tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ity taona ity dia nanapa-kevitra zahay tato amin'ity ministera ity hoe andaontsika hanao an'ilay atao hoe nurserie na coin allaitement ihany koa fa ny anay zany ho an'ny vehivavy izay mihoatra ny 500 ny vehivavy miasa atao ministera ary maro amin'ireo 500 ireo no mbola mampinono sy manana na atao hoe mitaiza kely dia mifantoka bebe kokoa amin'ny asa sy ny andraikitra ataon'ireo vehivavy ireo raha fatany hoe eo akaikiny eo ny zanany afaka mampinono ny zanany tsy mifangaro izy mandritry ny enim-bolana voalohany ary mampinono ny zanany izy mandra-pahatonga ny roa taona dia zava-dehibe aminay ny fanomezana ny ho an'ny vehivavy mpiara-miasa mba hatsaratsara ny asany sy hampilamina kokoa ny saina. Voalohany aloha ny zo lay mampinono manana zo ny vehivavy piasa na piasa-panjakana io na piasa tsy miankina fa ao code du travail mihitsy article 98 dia milaza mazava fa manana adiny ray isan'andro ny vehivavy mandritra ny 12 volana mampinono ny zanany dia mampiatra an'izay lalàna izay zahay koa moa vehivavy raha teo no eto amin'ity departemanta ity dia mampiatra ny lalàna izahay fa amin'ny maha olombelona ihany koa amin'ny tompona andraikitra voalohany ahako dia ny tanjonay dia hoe vita tsara ny asa ary mitombona tsara rehefa manao ny asa dia mety aminay ny manara-dalàna sy manome fahafapo an'ireo vehivavy izay mbola manana zaza atao hoe mbola zaza kely taona ihany koa. Tsy voatery ndraiky tsy voatery fa nameno io zany satria fantatrareo ihany koa fa ny fiainanay eto Antananarivo mety lavitra be ny toerana misy ny fiasana sy ny trano honenana dia mety kokoa ary tsaratsara kokoa faly ny vehivavy ato aminay zany misy an'io fa tena tsy misy makany akafa mihitsy satria ao anatin'ny adiny ray tsy afaka mandeha mody dia hoe tonga ara-potoana ihany koa satria ny asa dia zava-dehibe ary tokony ho hajaina ihany koa izay fanajana an'izay adiny ray izay.